zavatra faharoa kosa tsara fantatra rehefa mampiasa ny Excel 2013. Araka le hitantsika moa tamin'le zavatra voalohany le tsara fantatra iny moa zany zavatra ilainao amin'ny fomba fiasanao andavanandro mahakasika ny Excel dia tahak'izay koa ty faharoa ty. Ty zao resaka triage dia izy misy ohatra ray noraisiko, ohatra zao hoe 1 rakoto 4 raso 3 rabe 2 randria, tsy milahatra zao fa tiako alahatra amin'ny ordre amin'ity numéro amin'ny colonne A ty. Io zany mba tiako ahafahana mandahatra azy dia sélectionneko indray miaraka le colonne A sy colonne B, manao shift fotsiny dia miaraka amin'ny sélectionner le colonne roa. Dia eto amin'ity misy hoe trier filtré ty dia tri personnalisé no idirako. Dia rehefa tonga eto dia eto amin'ity trier par colonne A no ataoko dia du plus petit au plus grand. Zay zany no safidy ataoko eto, afaka ataoko ihany koa nefa inverse du plus grand plus petit. Fa zany hoe tri ascendant zany io ataoko dia manao ok dia jereo fa miova arak'le flage le colonne A ny atao amin'ny colonne B. Ianao koa nefa afaka manao tri selon ny ohatra zao ty eritrereto hoe annuleko izy zany, annuleko izy dia verina amin'le teo aloha teo ihany mbola tsy trier, fa le colonne A kosa ny tiako trier dia sélectionneko eo dia maketo amin'ity hoe trier et filtré ty eo dia tri personnalisé. Et mahazo un petit message que voulez-vous faire, étendre la sélection, ça continue avec la sélection en cours. De la haute zone ça va sélectionner un petit coup trier et continuer avec la sélection en cours. C'est-à-dire étendre la note et se maintenir la colonne B et marquer ton trier qui est plus un trier et colonne A du plus petit au plus grand et manoko ok et c'est le fait qu'il y a 1, 2, 3, 4. Ça vient à partir de la colonne A. Colonne A, nous trier miuva, famille kusa, sambanso. C'est une zavatra faharoa. Ça veut dire une zavatra fa za hitanao tamin'ny version talohan'ny Office 2013 fa ny fomba fampiasa azy amin'ny 2010 efa nisy an'io. 2013 kosa aloha tsara mahafantatra hoe ohatranao ny fisehony mba hamoramora koa fampiasanao an'io logiciel vaovao.